Ankehitriny dia miresaka ny fanavozany Madagasikara, Repoblika vaovao, andriam-panjakana vaovao, dia fanombohana vaovao. Raha mamorona firenena isika ka tsy miresaka momba ny vehivavy, dia mamerina indray le rafitra taloha. Dia androana dia resaka zavatra roa tsotra isika amin'ny voalohany, ny toeran'ny vehivavy malagasy eo amin'ny fahefana, dia ny faharoa ny herisetra sy ilay fahanginana mahafaty izay mandringana ny vehivavy, ny reny, ny renitsika, ny zanatsika, ny rahavavitsika. Dia andeha tombontsika amin'ny fahefana. 50% any vahoaka malagasy eo no vehivavy. Ao amin'ny antemera-pirenena 16% monja ny vehivavy solombavam-bahoaka. Rehefa miditra amin'ny gouvernement kosa tsika dia apatelony à environ 10/29 ministre. Dia rehefa miditra anatin'ny orinasa indray tsika dia 1/5 ny vehivavy mpandraharaha manana orinasa. Na dia betsaka aza ny vehivavy miasa amin'ny varotra sy asa madinika. Mandroso noho ny vehivavy anefa Madagasikara fa tsy mandray fanapahan-kevitra miaraka aminy. Na dia efa manana ohatra aza isika, misy ministra vehivavy ao amin'ny raharaham-bahiny, ao amin'ny fitsarana, na koa ao amin'ny fanavozana. Dia misy koa vehivavy mpandraharaha izay manome asa olona. Dia misy vehivavy koa be ny tanàna na solombavam-bahoaka izay efa nanam-pirofo fa mahay mitantana raha sarotra. Dia mametraka fanontaniana telo za. Ny voalohany, raha mahavita mitantana tokantrano sy zazava efatra amin'ny vehivavy anankiray ao anatin'ny fahatrana, dia nahoana izy tsy afaka mitondra gouvernement. Faharoa, raha mahavita mamenona fokotany anankiray ny vehivavy anankiray amin'ny vokatra kely azony, nahoana izy tsy havita mametraka tetikasa politika ho an'ny firenena. Dia ao anatin'ity fanavozana ity, maniry mafy zay mba ho vehivavy no premier ministre, ara-pitso mba hisy vehivavy mpitondra fanjakana ho filoham-pirenena. Matetika tsika dia manona ny anaran'ny Hillary Clinton, Christine Lagarde, Angela Merkel ho mariky ny fitarihan'ny vehivavy. Tsara dia tsara izany, fa aiza ny Merkel atsika, ny Hillary Clinton atsika, na Christine Lagarde atsika. Izay sakanatsika tsy hipotra satria tsy sokafina ny varavarana ny fahefana. Dia raha mbola miresaka fanavozana indray isika, dia mbola mitohy ny herisetra atao amin'ny vehivavy. Tamin'ny voalohany taona teo dia vehivavy 3 ao anatin'ny 3 andro no nisy nanao herisetra amin'ny toerana samihafa. Ankizy vavikely 5 taona no naolana, ny iray maty tamin'ny fanankendana nataon'ny zatovo tao atokantranony. Dia ankizy vavy 12, tena 17 taona, izay niara fanolanana nataony havany. Dia ao ambadika an'ireo zareo dia misy tarehy marika. Vehivavy 1/3 no efa niarahan'ny herisetra ara-batana sy ara-nofo nandritra ny fiainamanontolo. Dia vitsy amin'ireo tranga ireo no tonga ny amin'ny fitsarana. Raha fitinina dia 2% monja no voatsara sy tena voasazy amin'ireo mpanao herisetra ireo. Midika izany fa ny ankabeazan'ny mpanao herisetra dia tsy voahenjika daholo, mbola mandeha any zareo, tsy menatra, tsy matahotra, ary mbola manohy ny zavatra ratsy ataony hanimbana ny fiarahamonina sy ny fianakaviana. Nahoana noho ilay fahanginana mahafaty? Mangina aza mandrava fianakaviana, mangina aza manala baraka ny tanàna, mangina ato trany ihany izany, aza voaka ny ivelany ihany fa mamenatra. Dia aleontsika miaro ny anarana ny fianakaviantsika toy izay miaro ny zanatsika. Dia misy adasy malagasy miteny hoe zay mangina volamena,
Fa eto tsy volamena io fanginana io fa voaositra amin'izao trangasao ny fanginana de tsy fahendrena, ny fanginana de fandraisana anjara amin'ny eloka. Efa nisy lalàna tamin'ny 2024 entitra de entitra izay momba ny fanapahana ny filahina ny mpanolon-jasa. Tabataba be, orakoraka be, kabary be, fa rehefa jerena akaiky de mbola mitohy ny eloka de mbola mitombo ny isan'ny victime. Raha tsy misy ny fitoriana mipetraka, raha very foana ny dossier de lasa haingotrano fotsiny io lalam-pirenena io de mbola feno foana ny zanantsika vavy voaolana sy maty. Miresaka amin'ny fanavoaza Madagasikara ihany tsika, de ny fanavoazana de midika zavatra anankiroa: mametraka amin'ny vehivavy amin'ny toerana fandraisana andraikitra ny voaloha, ao amin'ny antemieram-pirenena, ao amin'ny parlement, ao amin'ny gouvernement, any anaty orinasa koa. De aok'izay ihany fanginana mahafaty izay miaro ny mpanao herisetra sy manimba ny fianakaviantsika. Ho anareo vehivavy rehetra izay mihaino anahy, reny, zanaka, rahavavy, namana, miangavy anareo za, asa tazomina ho anareo tsony ny fanahitainana, mametra fitoriana de mitadiava fanampiana. Mangataka anareo rehetra za hanaja ny vehivavy manodidina anareo. De asa atao tsinitsinina tsony le opa, le kapoka, le fanolanana hitantsika andavanandro, fa manimba fianakaviana sy manimba ny fiarahamonina. De ho anareo vehivavy rehetra mirotsa ho fidiana, mamorona orinasa de mitenena mafy, de asa vela isy laza tsony hoe tsy ho an'ny vehivavy ny fahefana. Mendrika manolotra ny vehivavy atsaina Madagasikara, de mendrika manolotra koa vehivavy manana fahefana Madagasikara.